Lafim-baovao ahafantateraka kosa indray no dia anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany maraina ny fampifanana ireo mpikirakira ny andro fianatra eo anivon'ny fiadidianan'ny Repoblika sy ny ministera ny raharaham-bahiny. Fampifanana atao teny amin'ny ministera ny raharaham-bahiny teny Anosy izay amoahana ny fomba fanatanterana ny andro fianatra eto Madagasikara. Atrikasa fampifananareo mpiandraikitra ny arifenitra no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny amin'ny ministera ny raharaham-bahiny teny Anosy. Ity fampifanana hatompony sy ny arifenitra ity avy amin'ny fiadinan'ny Repoblika sy ny avy amin'ny ministera ny raharaham-bahiny dia heverina hametrahana fomba fantanterana izany asa zany eo anivon'ireo sambana samihafa ao asana amin'ity resaka ity. Ny antony anaovana azy zany ampitombona traikefa araka lazay ny azo atao daholo fantatra reo resaka arifenitra fa zavatra saripady manahirana araky ny lazaiko teo amin'ny fanokafana zany mila fanetretena, mila fanetretena, patience sy ohatr'izay, mila qualité maromaro ka amin'ny traikefa nanan'ny professeur Dusoa dia atenaina fa dia ahitampoka tsao zao le formation atelier. Raha ny tena maro moa zany hitanareo le kamanana traikefa efa lasa sotronono daholo miarakaraka taminay zany le zokonzokony dia le mpianatra vaovao moa mifantatra fa misy asortany anamina daholo ka dia azony diplomate ato misy koa ny avy any ivelany formation ivelany ka tsy maintsy mpianarana mila fitohizana zany dia fampianarana. Hatra 5 andro ny fampifanana ary mbola heverina hivelatra amin'ireo androm-panjakana sy ny sampana raha-panjakana hafa ihany koa eto Madagasikara.